Atsika moa ao anatin'ny ray volan'ny ankohonana sy ny tokantrano dia na dia hoe fotoana miavaka ary ny androany dia tsy voana amin'izay loha hevitra efa noraisin'izay aloha tsika mino fa afaka hiteny amintsika manokan'Andriamanitra ao anatin'izay. Amen. Mba tenenina manao akaikinao hoe hiteny aminao manokan'Andriamanitra androany. Dia averintsika kely aloha ny efa hitantsika tamin'ny lahady. Efa nampianatra antsika moa pasteur Bako talohan'izay fa ny nentiko tamin'ny lahady ny tena tiako averina satria mbola averiko kely ihany ny nentin'ny pasteur Bako tamin'ny tapabolana. Tamin'ny lahady amin'izay azontsika tsara ny fampianarana mitohy. Nianatritsika tamin'ny lahady hoe Andriamanitra naharo ny tokantrano, Andriamanitra naharo ny fanambadiana, Andriamanitra namorona azy. Dia raha tianao handeha tsara zany ny tokantranonao, raha tianao handeha tsara ny fifandraisanao amin'ny zanakao, ny ankonanao, ny fiainanao mihitsy, satria Andriamanitra nahary atsika dia tsy maintsy arahantsika ny toromarika omen'Andriamanitra. Ohatran'ny olona izay mividy tômôbilina anankiray, raha ohatra ka tianao handeha tsara ilay tômôbilina dia arahana tsara ny toromarika omen'ny Peugeot na Renault na arakarak'ilay marika ilay tômôbilina. Fa tsy afaka manao izay tiantsika atao tsika hoe lafo loatra ny lasantsy fa gazoalina ny ataoko ato anatin'ity essence ity fa tsy mety amiko fa rehefa zay aloha napetraka ny mpamorona dia zay ny arahana dia tsy misy olana ilay izy. Dia ohatran'izay koa ilay tokantrano, Andriamanitra no nahary azy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, izay rehetra eo aminy dia tsika olombelona ny tokantranontsika ao anatin'izay. Noho izany dia tsy maintsy manaraka tsara koa tsika hoe inona no fitsipika nomen'Andriamanitra ahatonga ny fiainantsika ho sambatra. Be dia be ny olona no tsy atsapa fahasambarana mihitsy amin'ny fiainany satria miala amin'ilay fitsipika izay nomen'Andriamanitra fahary azy. Miala amin'ilay drafitra efa napetrak'Andriamanitra, ilay mpamorona ny Peugeot no afaka miteny hoe zao ny atao. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra pahary atsika no afaka miteny hoe zao no mahatsara ny fiainantsika, zao no mahasoa ny fiainantsika. Izay ny eny mahatsara amin'ilay hoe manompo an'Andriamanitra satria eo am-pelantanan'ny mpamorona anao ny fiainanao, eo am-pelantanan'ny mpahary anao ny fiainanao, dia azonao antoka hoe andeha daholo ny zavatra. Dia nianaritsika tao anatin'izay hoe raha mitokantrano ny jerena dia misy fitsipika napetrak'Andriamanitra ao anatiny. Arak'ilay teny Paoly amin'ny Korintena voalohany 11:3 hoe ny lahy no lohan'ny vavy ary Kristy kosa no lohan'ny lehilahy rehetra. Zay zany napetraka. Raha tianao handeha tokantrano dia tsy maintsy manaraka an'izay ianao raha manambady ianao manatrika eto. Zao tsika fotoanan'ilay hoe fitoviana sy ny sisa ny zosiny, marina zany, mety zany, tena ao zany. Ary raha ny tena marina ny Baiboly tsy ao amin'ny Kristy tsy misy andevy lehilahy sy vehivavy sy jiosy sy jentilisa intsony fa iray ihany izy rehetra ao amin'i Jesosy, mitovy daholo tsika rehetra. Fa ao anatin'ny tokantrano misy lamina napetrak'Andriamanitra hoe ny lehilahy no lohan'ny vehivavy. Dia zay raha tianao ny ho sambatra dia tsy maintsy apetraka izay. Raha vehivavy manambady ianao manatrika eto, raha tianao ny hanana tokantrano miadana dia manekeny vadinao. Rehefa lehilahy ny vadiko tsy mivavaka, izy mamilava, ka na mamilava io na mivavaka io na tsy mivavaka io, Andriamanitra no miteny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy, dia zay aloha no izy. Ny azonao ialana dia hoe Kristy ny lohan'ny lehilahy. Amin'ny fotoana hoe tsy ao anatin'ny sitrapon'ny Kristy intsony, ilay fanekena dia afaka tsy manaiky ianao. Fa raha mbola tsy manohatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky ny vadinao ianao. Azonareo ilay izy? Tsy maintsy manaiky ny vadinao ianao raha mbola hoe tsy mitarika anao hanohatra ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra indray kosa efa mampirisika anao hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, manohatra ny tenin'Andriamanitra dia zay ilay tony tenin'Andriamanitra hoe Kristy ny lohan'ny lehilahy. Ny fahefan'i Jesosy no ambony noho ny fahefan'ny vadinao. Fa ny ankoatran'izay dia manaiky ianao. Tsika zao manana pasteur Bako. Dia pasteur Bako tsy hoe pasteur izy. Dia zay fa pasteur fa dia za aloha zany zao tena rôle atao atramintsika ato ry monsieur Alain. Fa ny baikon'Andriamanitra na pasteur amin'ny olona anankiray na inona izy na inona dia ny lahy ny lohan'ny vavy. Amen. Zay ny hitantsika tamin'iny. Na pino na tsy pino
aoka tsy hoe ka ny pastera tsy mivavaka fa ianao ngefa mivavaka dia manora mivadinao manahina mivavaka na tsy mivavaka tsisy resaka mihitsy azay ny fepetra. Faharoa manarak'izay a dia nampianarin'ny baiboly koa tsika hoe ny lehilahy rehetra kosa aoka sambo tia mivady mitaka ny tena. Ny vehivavy ohatrany tsy baikona hoe ko tia mivadiny satria ny vehivavy ohatrany mora mity, ohatrany efa natao mora mity, mora malefaka na mivadiny na mizanany, efa misy fitiavana voajanahary efa ao. Fa ny lehilahy ohatrany miridiridy, ohatrany mitotondra indray a, tsy tena matsapa fihetseham-po a, tsy tena mitomany a, tsy tena zao hoe ridiridy. Dia hoy nefa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy miforotra ohatrany bararata ianao, fa tsy mahazo mijoro ohatrany reny hazo mafy reny, tsy maintsy tia ny vadinao ianao. Tsy maintsy maneho fitiavana tsara ny vadinao ianao, ary tsy izay fomba tianao hitiavana azy, fa tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana. Dia fitiavana manao sorona, fitiavana mitady izay mahasoa ny vadinao sy ny zanakao a, fitiavana vonona feno fanoloran-tena raha fehezina dia manome. Zay ny fitiavana koa zay a. Fitiavana tsy mandray a, fa ny fitiavana manome. Toy izao no fitiavan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a, nomeny ny zanan'ilay tokana nomeny. Zay ilay fitiavana andrasan'Andriamanitra amin'ny lehilahy izay manambady rehetrarehetra. Tian'Andriamanitra no lehilahy ho tia ny vadinao dia mba hanampy azy ao an-trano, fa tsy izy rery ny anao zao rehetrarehetra zao. Tian'Andriamanitra ianao ho tia ny vadinao dia mba hakasitraka azy, mba hidera azy, mba hisaotra azy ny amin'ny zavatra ataony sy ny fikarakarana. Zany hoe andrasan'Andriamanitra aminao hoe fandraindray koa hitanao fa lany no mivavy pastera misy ny fanonteny sisy aiza ny sakafo zao mbola tsy masaka ihany, aiza sisy fa ny fitiavana koa dia tokony hanosika anao hanampy azy a, hanosika anao hakasitraka, hanosika anao hisaotra azy a, amin'ny mahavady tsara azy eo amin'ny fiainana. Rehefa nanamboatra ny vehivavy Andriamanitra dia tsy taolana tany amin'ny lohany Adama ny nalainy. Afaka nalainy a hoe anasorana kely ny karandohany Adama sady be loatra izy. Anasorana kely. Na hoe taolana tany amin'ny tongony, hoe alao fa amin'izay mba arantsana efatra sisa zany no eo, ao ny taola tongony no anasora. Fa rehefa nanamboatra ny vehivavy Andriamanitra dia taolana teo amin'ny taola tehezany nalainy. Sady tsy ambony io a, no tsy ambany fa ao ananonanonao, ao akaikikaiky fony ao no misy azy. Dia izay mihitsy ny vehivavy a tsy natao hanapaka ny lehilahy, fa ny vehivavy koa tsy natao hitsakitsahan'ny lehilahy, fa ao akaiky ny fony ao natao hitiavany. Zay ny drafitr'Andriamanitra. Azonao zay ny lehilahy rehetra manatrika eto, dia mety koa fa azon'ny vehivavy tsara zay. Ny tsy fanaovanao an'izay dia sakana ho an'ny vava. Gozy petera hoe aoka nareo lehilahy ho tia ny vadinareo a, rao voasakana amin'ny fivavahanareo. Na niara-panahanao ary lasa misy olana raha vao tsy arahanao a, zay drafitra nomen'Andriamanitra. Dia rehefa ao reo ny vehivavy manaiky ny vadiny a, ny lehilahy tia ny vadiny tahaka ny fitiavan'Andriamanitra, dia sambatra ny vady, sambatra ny ankonana. Ao zay nitatsika rotraka fehezana. Dia toy an'izay zavatra zay raha tsika mba mijery androany a, ady mba hiresaka momba ny ankizy sy ny tanora sy ny sisitsika, dia tantarana fianakaviana anankiray no tiako rahana mijery miaraka aminareo anatin'ny baiboly. Eo anatin'ny baiboly misy tantarana fianakaviana be lehibe a, karazan'olona be lehibe a, zay mahatonga hoe voasoratra eo daholo ireo, tsy hoe fitiavana mba te hitantara fotsiny hoe zao ne ny Solomona dia zao ne ny Samsona, fa napetraka Andriamanitra reny a ho tonga fianarana ho atsika, hoe ny lesoka tamin'ny fiainan'izy ireo a dia tokony ataontsika lesona ho atsika, ny fahombiazan'izy ireo dia tokony ataontsika lesona ho atsika. Dia ohatran'izay dia nitiako jerena dia ny tantara ny fianakavian'i Josefa. Genesis 17 no erahana mamaky azafady a, dia ny 19 a ka hatramin'ny 15. Ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa, satria zanaky ny fahanterana izy, ka nanaovany akanjo lava, ery ambany ery hoe akanjo misoratsoratra. Ary no nitan'ny rahalahiny fa Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy ny rahalahavy, dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka hanao teny tsara taminy. Ary nanonofo Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny, dia vao maika nankahalany azy izany. Toko fa 15 any 5 ka hatramin'ny 1 Toko fa 15 ny 5 ka hatramin'ny 1.
Ary rehefa hitan'ny rahalahin'i Josefa fa matiny ny rainy, dia hoy izy, andrao anao folentika amintsika Josefa ka hamaly atsika tokoa noho izay ratsy rehetra nataontsika taminy. Dia naniraka nakany amin'ny Josefa izy ka nanao hoe, ny rainao nanafatra fony tsy mbola maty, ka nanao hoe, izao no lazainareo amin'ny Josefa, mamelary eny fahadisoan'ny rahalahinao sy ny fahotana, fa efa nanao izay ratsy taminao izy, eny mamelary ankehitriny ny fahadisoan'ny mpanompony Andriamanitra ny rainao. Dia nitomany Josefa raha niteny taminy izy ireo, koa nanatona azy ny rahalahiny dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe, indreto zahay ho mpanotonao. Ary hoy Josefa taminy, aza matahotra fa moson'Andriamanitra va ianareo no nisaina anisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa nisainy zany soa anao takany amin'izao aleo zao amelona olona betsaka. Koa ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao amelona anareo sy ny zanakareo madinika dia nampionina azy sy nanao teny malefaka na afinaritra azy. Amen. Raha ny fianakavian'i Josefa nijerena ka tsika lesona, zanaka lehilahy anankiray natsoina hoe Jakoba izy, na Israely ny anarana men'Andriamanitra azy tato aoriana. Dia Jakoba nanana zanaka 12 lahy dia vavy anankiray, lehibe zany a. Dia ny tena olana rehefa jerenao ny tantaran'ny zanaka Jakoba, dia nisy tsy fahaizana mitaiza zaza tao. Nisy tsy fahaizana mitondra zaza tao. Ny voalohany indrindra aloha dia hoe nisy zanaka tao tamin'ireo le 13 ireo titina kokoa noho ny sasany. Satria tao hoe zanaky ny fahanterana efa tany akaikaiky ny faharoan'ny farany tamin'ny Josefa dia ohatra ny tiany ny rainy kokoa. Izy koa moa nanambady roa le lehilahy dia le vadiny anankiray le reniny Josefa ohatra ny tena mety aminy fa le anankiray ohatra ny terena ho vadiny fotsiny. Vao fitaka izy tany am-piandohana dia le rahavaviny indray ny lasa vadiny voalohany no le tena tiany. Dia zany rehetra zany mitambatra tao am-pony Jakoba daholo na tonga hoe na dia teo ary le zanany tamin'le vadiny anankiray dia Josefa sy le rahalahin'i Josefa ny tena tia. Dia naseho any mihitsy zay tamin'ireo zanan'ireo hoe tia zanaky dady tia ao an-trano zany dia zay ny fiantso azy. Ino ndray zanaky ngabe, ino ndray zanaky ngabe fa miteny, miala ndray zanaky ngabe ry zalahy. Dia efa mipirina daholo ny ray tapoha fa i Josefa nahazo ny laka. Raha vao minambary Jakoba hitako eto le sara miezaka maminavina dia hitako eto hoe teny ny ray mpianakaviana mipetraka tsara eo le vary dia eo akaikiny eo Josefa dia mipitika eo ny hena ray, hena anankiroa, fahatelo, neniny sisa tsaramaso fotsiny. Zay le zavatra nisy tao. Anana neniny sisa fa Josefa eto mahazo tsara, voakarakara tsara. Dia amin'ny akanjo fidanana daholo ny zanaka maneny Josefa miavaka mihitsy. Nanaovana akanjo misoratsoratra tamin'izany fotoana zany olona tsy manana akanjo be lehibe ohatra ny antsika fa akanjo ray na roa ihany dia tena efa rotika iny vao mitady vaovao indray. Fa Josefa nanamboarana akanjo tsara, misy fanavakavahana kely tao. Dia hitanareo angamba ny olana lehibe naterak'izay. Satria no le tsy fahaizany Israely mitaiza ny zanany dia lasa mifakahala ireo zanan'ireo. Le rahalahin'i Josefa ny lamatosiny manarakaraka azy rehetra tsy tia azy daholo. Satria hoe ino ny tena mangalatra ny fitiavatsika, ino ny mangalatra ny raitsika. Dia Josefa koa moa amboniny zany tsy mahay manety tena na dia efa eo ary le fitiavany rainy azy fa mbola mizesy tandraiky. Zangery zalaka nanofy, ahoana nofinao? Zaho no anjaka aminareo ndray andro any. Taonareo fa inona no taoko ny rahalahiny tamin'izany, hitanao zany. Hitatsika ny tantara rehefa reo rahalahy ireo ny saika namono azy ho faty nalahelo kely fotsiny ry zareo dia hoe ndao ary andefy alefa izy amidy andefy dia lasa andefy tany Egypta Josefa noho izay zavatra. Mila makalesona amin'ny zanany mihitsy ny ray aman-dreny izay mananjanaka tonga eto. Ny zanakao dia tokony hitovy daholo ny fitondrana ho azy. Tokony tsy hisy tombotsiaro. Ary ity Jakoba ity angetsy tsy mba nahinan-kalesona tamin'ny fiainany. Izy ilay rahalahiny atao hoe Esau zanaky Isaka dia efa zay koa ny problème be tao an-trano. I Jakoba zanaky ny reniny, Esau zanaky ny rainy.
dia hitatsika hoe vokatry izay zavatra zay dia mifandrama izy mirala nitsodranony Esau nangalariny Jakob. Dia avy eo indray Esau saika hamono faty amin'ny Jakob, lasa tsy maintsy sesitany Jakob noho le hoe tsy nahay nitaiza azy ny ray aman-dreniny, nanao tombosialy. Dia be dehibe ny olona na dia kristianina ary tsy mahay nitaiza ny zanany araka an'Andriamanitra. Ny zanakao dia tokony hitovy daholo, na ny lamatoa na ny faralahy na ny lahevy na ny ohatrany hoe havanana amin'ny fianarana na ny tsy havanana amin'ny fianarana, na ny mahay be na ny tsy mahay be dia tokony hitovy. Ny ankoatran'izay dia tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsika ny ampianaran'ny baiboly hitanareo ny Jakoba hoe na dia ato samy fiangonana ary hozy Jakoba hoe raha misy anankiray miditra amin'ny sinagoganareo mahanitra izy tsy manana ninina izy, dia ozonareo hoe mikisany arifa ery amin'ny fitoeran-tombotra ery fa miditra kosa mpanana miaraka amin'ny akanjo volomparasy dia inonareo miondrikondrika daholo mipetra eto ianao tomboka eto amin'ny devan. Dia hoy Jakoba hoe motsy mizatavan'olona va ianareo, tsy misy fitiavana ao anatinareo. Dia zay ary atao am-piangonana tsy azo atao. Amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona tsy tokony isy fizatavan'olona mihitsy io hoe ranona ohatrany metimety kokoa, ino ohatrany tsaratsara foana, ianona kitiako ianona kitsy tiako tsisy an'izany maika aloha fa ao anatin'ny tokantranonao. Fahotana ny fanaovana an'izany. Dia tandremy tsara mihitsy, tsy hoe ny vavy kely dia tena ny ray tena tia be azy dia ny reny ny lehilahy kely fa hiteraka olona io samy tianao daholo areo satria zanakao. Zay eny na resy lahatra ne nareo na tsitsy olana mihitsy fa tsy maintsy tiavanao daholo areo fa samy zanakao reo. Raha te hankatohan'Andriamanitra ianao dia izay no izy, aza asiana tombosiala mihitsy le izy. Raha mba Andriamanitra moa manao ohatr'izany, zany raha mahazo fahasoavantsika. Misy tsara noho itsika ny ananonaninany, misy zanak'Andriamanitra mety mahomby noho itsika ny ananonaninany. Raha ohatra hoe atao safidy Andriamanitra hoe Rodolphe sa Paul ny tiny raha tena hoe miankina amin'ny zavatra vita sy ny sisa, lavitra be mihitsy ny toerana. Ianao hoe avita amin'ny Paul, fa ny an'Andriamanitra tiany daholo tsika rehetra. Satria zanany ianao dia tiany ianao, tsy misy tombo tsy misy ao. Rehefa mivavaka tsika dia samy henon'Andriamanitra daholo. Amen. Rehefa manana olana tsika dia mamonjy atsika Andriamanitra, manampy atsika izy na ny kely na ny lehibe na tsisy taona fa mitovy samy zanak'Andriamanitra iray, ray tampo amin'ny Kristy. Dia manarahana zany modely zany ao anatin'ny tokantranonao. Aza asiana tombosiala ny ankizy fa tsy araka an'Andriamanitra. Amen. Ny zavatra anankiray faharoa akatsika lesona ao anatin'ny tantara ity reo zanak' Joseph reo zanak' Jakoba mora ny tena mariny izy tsy tena fatahorana kely ny rainy ihany tao anatiny tao, tsy tena fanajana feno ny rainy, fa raha natahotra ny rainy izy raha nanaja ny rainy izy na inona tsy fitiavany ny rahalahiny dia tsy nanao ninina mihitsy izy fa hoe no hidatra dia tsy ataotsika no hidada dia tsy ataotsika ty. Ny baiboly mampianatra fa ny zanaka dia nantsona mba hanaja ny ray aman-dreny. Ary ao anatin'ny didy folo izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia zany didy heverin'ny olona fa maivana zany manana ny anjara toerana na ny ambonimbony any hoe aoka ny zanaka hanaja tsara ny ray aman-dreny, manaja ny ray losa ny reninao mba ho maroandro ianao eo amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho lovanao. Tsika ampianaran'ny baiboly ny ankizy, ny tanora manatrika eto, izay mbola manana ray aman-dreny velona manatrika eto dia ampianaran'ny baiboly ianao hoe tsy maintsy manaja ny ray aman-dreninao ianao. Amin'izao ny tanora samy manao izay tiany atao daholo samy manao izay mety aminy. Dia ao ny manozona ny ray aman-dreny. Tamin'ny andro zanak'Israely izay manozona ny ray aman-dreniny dia natao maty tokoa. Manozona ny ray aman-dreniny fotsiny dia ny vahoaka no misambotra dia torana vato. Sofa tsisy an'izany fa isan'andro angamba hisy fatotr'olona foana. Ary dia fa ny tontolo misy atsika zany dia manomboka mitsipaka ny
fepetra napetraka Andriamanitra dia tsy manaja ny ray aman-dreny intsony ny zanaka ny tanora manao zay tiany avelao zay anao ny fiainanay fa zay efa lehibe dia manginonareo nareo nanao ny fiainanareo nefa raha tianao ny ho sambatra dia tsy maintsy manaiky ny ray aman-dreninao ianao zay tonga eto dia le izy tsy hoe manambady ianao dia samy vita am'izay zao samy manana ny fiainana fa ampianarin'ny baiboly tsika hoe mandra-pahafatin'ireo dia manaiky an'ireo ianao. Misy olana tamin'ny fiangonana voalohany ny ambireo le vehivavy mpitondra tena dia manoratra amin'ny Timoty zany Paoly eo amin'ny epistily ho an'ny Timoty voalohany ao dia manoratra izy manome toromarika hoe aza soratanao izy amin'ny mpitondra tena ao mpiangonana mandray fanampiana zay latsaky ny 80 taona dia zay efa nanambady mihoatra ny indray-pandeha fa zay nanambady indray-pandeha ihany dia ireo soratana dia ireo ny ampin'ny fiangonana dia aza atao mpitondra tena koa anavesatra ny fiangonana zay mbola mananjanaka fa raha misy tsy mamelony azy dia ratsy noho ny tsy mino izy. Hitanareo izy ny andraikitry ny zanaka amin'ny ray aman-dreny dia hatrany amin'ny fahanterany lavitrany raha misy tsy mamelony azy dia ratsy noho ny tsy mino izy. Raha tena hoe kristianina ianao nefa manao tsinitsinina ny ray aman-dreninao dia kristianina anarana fotsiny zany fa mbola tsy tena izy fa ny kristianina tena izy dia mikarakara tsara ny ray aman-dreniny manaja ny ray aman-dreniny zay nipoirana na ny tsara na ny ratsy na ny ratsy fana iny ange tena mialatsiny apastera fa ohatra ny sanatria hoe ohatra ny mpansavy mihitsy le raha matoy iny na ohatra ny mpansavy na ohatra ny mpansavy dia tsy ana mihitsy le olona fa ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika hoe manajany rainao sy ny reninao dia ajainao no satria ray sy reninao. Amen. Raha misy vitivikevitra na tsisy tsy vitivikevitra dia manaja ianao samy manana ny heviny indraindray fa tsy maintsy asehoanao hoe manaja ny ray aman-dreninao zay ny atonganao maro anty zay ny atonganao ho tahin'Andriamanitra. Zay tanora mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny tonga eto didin'Andriamanitra ianao anaja an'ireo mandra-pahafatana. Zay efa manambady ka mbola manana ray aman-dreny didin'Andriamanitra ianao anaja sy ary karakaran'ireo mandra-pahafatana. Aza atao tsinitsinina ny ray aman-dreninao fa ratsy noho tsy mino ny olona manao an'izany. Misy olona tena mietrena hoe tena ara-panahy izy feno ny fanahy masina izy tena mivavaka izy fa tsy ohatrany hoe fako ny anaovany ray aman-dreny zany ny olona tsy matotra ara-panahindritra. Ninona mety heveriny hoe fahafahana ara-panahy ataony raha vao mbola tsy ao zahay dia mbola zaza ara-panahy ihany fa ny olona matotra ara-panahy manaja ny ray aman-dreny. Dia anisan'ny ray aman-dreny ny rahafozana. Anisan'ny ray aman-dreny ny rahafozana ray aman-dreny ny vadinao. Ahoana ny ilazako an'izany hoy ny baiboly ary toy izany ny lehilahy dia aninona ozy izy andao ny rainy sy ny reniny ianao madame Claire. Raha efa mananjanaka manambady ianao dia avelao izy andao ny rainy sy ny reniny aza mijabajabako amin'ny tokantrano itsony fa andao ny rainy sy ny reniny maleo teny izy tsy mila anao tsony ao ka tsy olona anankitelo na efatra ny mpivady eo fa roa ihany iadana seva ihany natabatr'Andriamanitra fa tsy natsona koa ny dadabe sy ny bebeny dia nampidirina tao atokantrano tao fa izy mivady ihany nandao ny rainy sy ny reniny dia nikambana mivadiny dia lasa tonga nofo ray izy roa. Lasa ray le olona roa ka raha lasa ray le olona roa ny ray aman-dreny ny ray lasa amin'ny anankiray dia ny rahafozany ny ray lasa tsy rahafozana tsony zany fa tena ray aman-dreny ny tena maro dia ajao ny rainao sy ny reninao. Ny olona tsy manana an' Jesosy dia hoe sakay sy maso ny vonanto sy rahafozana fa ny olona manana an'Andriamanitra dia tsy mety zany sakay sy maso zany anarana hafa alainy atao hoe poma sy akondro zay vary sy laoka miaraka tsara mihitsy natao hifankaty natao hifanaja ary anjaranao vonanto ny manaja ny ray aman-dreninao baiko ny baiboly koa zany na raha tsy fanahy pastera tsy fantatrao maro ka zany tsy mila malala fa mampianatra anao fotsiny aho hoe ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ajao ny rainao sy ny reninao dia zay.
satria anao efa tonga nofo anankiray amin'ny vadinao dia tsy maintsy manaja ny rafozanao koa ianao satria ray aman-dreny ny vadinao tsy maintsy tia azy ireo ianao tsy maintsy mametraka ny amboponao ianao tsy maintsy mivavaka ianao tsy maintsy mandefitra ianao tsy maintsy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao mba hahatonganao olona araka akasitrahan'Andriamanitra. Amen na sa tsy amen? Zay le izy. Dia betsaka ny olona no efa manomboka miala amin'izany. Fa raha vao miala amin'izany tsika dia misy zavatra vanga foana ao amin'ny tokantrano io. Tsy atsiaro tena sambatra izany ianao. Fa rehefa ao tsara ireo dia anapaka ao tokantrano ny fiadanan'Andriamanitra. Hiasa ao Andriamanitra mpamorona. Hita ao Andriamanitra, nisy soa ao Andriamanitra, hiasa manokana amin'izany fiainanao zany Andriamanitra. Amen. Zay zany le izy hoe ny zanaky Jakoba tsy tena nisy fanajana loatra amin'ny rainy. Tsy tena atao loatra zay. Jakoba tsy nahay nitaiza, nanavakavaka, ny zanany koa nanana olana, samy nanana olana daholo. Misy tenin'Andriamanitra irana mba mijery kely Kolosiana toko 7 mazavady indrindra tompoko. Kolosiana toko 7 mbola ao velonareo e. Mba tena olona manao azafady mbola ao ve ianao? Kolosiana toko 7 dia vakitsika eny andininy faharoapolo azafady. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Fakasitrahana amin'ny tompo zany. Ianareo raiky aza mampasosotra ny zanakareo fa andreo mamolofo izy. Resahantsika ny zanaka teo manaiky ny ray aman-dreniny amin'ny zavatra rehetra. Ohatra ny fanekenao an'Andriamanitra tokony hanekenao ny ray aman-dreninao afa-tsy noho ny antony hoe manosika anao tsy ala-tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ihany no afahantsika miala. Manaraka an'izay dia ampianarina ianareo ray. Ohatra mampianatra hoe fahaiza ny reny zany. Ny reny matetika tsy tena mampasosotra ny zanany. Ny reny matetika amin'ny zanany lahy dia migady ekory azy. Manao zay mety aminy, na tsara, zay takiny dia any amin'ny reniny izy. Tsy makany amin'ny rainy izy any amin'ny reniny izy miolakolana sy mananonao dia azony zay ilainy. Tsy any amin'ny rainy izy. Ny rainy zany matetika tsy ray mary sy azonareo le zay. Dia zay gamba no mahatonga an'Andriamanitra mitodika manokana mihitsy amin'ny ray fa everika ho anatiny io koa ny renim-pianakaviana. Hoe ianareo ray aza mampahasosotra zanakareo fa andreo mamolofo izy. Le mampahasosotra tsy tena mampatezitra loatra. Fa rehefa jerena le izy dia hoe miteny ka mahatonga an'le zaza voado na manindro na mandratra manimbo mi-exaspere an'le zanany. Dia zay koa tena lesona anankiray zay ho anao zay mananjanaka manatriketo. Mahay zay anao mitaiza tsara ny zanakao. Hitanareo tato anatin'ny le fianakaviana hitatsika teo tsisy fahaizana mitaiza mihitsy. Israely tsy mba nanao teny tsara tamin'le ray tapoa Josefa aloha dia tokatokafany te zanako ty raha olona mahay lalitsaina iendry fa ny sisa rehetra aizy be maso teo. Aizy anina teo. Le anankiray vao tokadoka napahasosotra dia lasa mamolofo izy. Ny ray tamin'ireo zanak'ireo angeno nanambady ny vadiny Jakoba rehefa avy hoe hitanareo le fiainana tao zavatra tsy tena mety fa isaoran'Andriamanitra hoe tia azy ireo dia nanarina ny rava rehetra foana Andriamanitra tao anatin'ny tokantrano. Zay koa ny ampianarana zany androany. Ianao ray aman-dreny aza manao tena mandatra ny zanakao zany. Na mahay ny zanakao le ampianarana na tsy dia tena tafavoaka loatra izy fa hoe ambany foana moety aza atao le dondriny zany ny anaran'ireo olona. Aza atao le dondriny zany. Iny le dondriny iny anaraka azy ane iny manambady izy dia le dondrina ny ao an-tsainy dia tsy ahomby amin'ny fiainana izy. Ho lasa olona tsy manana ho avy tsara izy, lasa boboky izy, lasa mivary lavo izy le dondrina. Aza mba atao an'izany, aza manao tena mandratra ny zanakao zany
fa tena mampahery atao. Hitanareo tao anatin'le tokantrano tao hoe tsy mba nisy resaka teny tsara mihitsy. Ny rahalahin'i Josefa sarotra be ho an'ny zareo ny hanao teny tsara tamin'i Josefa. Teny mandratra, teny manindrona, teny manimba, teny manambady. Fa be dia be ny ray aman-drenina kristianina reo tsy tena mahay mitondra ny zanany araka an'Andriamanitra. Hoe tsara araka an'Andriamanitra ny zanakao. Ianao nge ray aman-dreny natao hanosika ianao. Amen na. Natao hanosika. Raha mety manana ray-tapo ianao mety alina. Natao hanosika ianao, natao hampahery ianao, natao hampitombo ianao. Azonareo le izy. Aza atao le dondrina sy aniny zany. Misy zao zaza hoe maditra sy ny karazany inona moa ny azonao atao fa dia zay ny safidiny, zay ny sitrapo. Fa aza atao noenao mihitsy ny mahatonga an'izany noho ny fitezana. Noho ny teny ataonao. Be dia be ny tantaran'olona efa reko hoe ny tena olana nahatonga ny fiainan'ilay olona potika dia hoe ny rainy tsy nitsahatra ny nanambany azy. Rehefa tonga ny zanak'ilay olona hafa dia jereo nge ianina tsy mba ohatra ny anina mihitsy ianao ka ohatra ny itovizany amin'ny anina ko izany rehefa hoe ianina izy. Za Rodolphe fa tsy ampitovinareo mihitsy amin'ny Pierre. Fa za dia aza ampitoviana amin'ny olon-kafa ny zanakao. Atoseo ny zanakao, ampaherezo ny zanakao. Nare tsy hitantsika intsony ny zavatra tsara ataon'ny ankizy. Fa ny tsy mety foana. Jereo ty korotana ny tranonao, kamilay ianao, kamivavy ianao, fa tsy mba hitanao mihitsy hoe isaky ny rahanao izy dia manaiky. Misy zavatra angatanao ihany dia vitany ihany amin'ny tranony aloha tsy voapiriny. Dia mba jereo le zavatra tsara, ampaherezo amin'ny zavatra tsara ny zanakao. Fa hitanao fa iova tsikelikely izy, mahaiza mitaiza zaza. Amen. Mahaiza koa mananatra sy manitsy zaza. Misy lehilahy ao anatin'ny Baiboly, Davida, nanana problème be mihitsy Davida. Ny zanany be dia be nanaonao foana daholo. Misy ilay anankiray atao hoe Absaloma. I Absaloma io tena namono ny Davida mihitsy hoe tena niaza lambo ny rainy dia hamono azy mpanjaka voalohany toko fahenina. Dia zao ny soratan'ny Baiboly ataonao ohatran'ny hoe hita mazava mihitsy hoe ny rainy tsy mbola nanao teny taminy, tsy mbola niteny azy akory ny raiky. Misy ray mpianakaviana tsy miteny ny zanany mihitsy, na mety ny ataony na tsy mety, raha vao tsy miteny azy elenao dia ohatr'izany koa nefa rany. Anaonao foana izy. Zany mahatonga an'ireny olona be dia be reny, nareo merena reny tanora lasa mandrongony be, mangalatra, mandroky. Reny ange misy olona mba tena hoe mba tokony ho tafavoaka tamin'ny fiainana. Fa zao tsisy rainy mba niteny azy mihitsy teo. Ny rainy tsy hita mihitsy, loza miaraka amin'ny namany, any izy mandehandeha, tsy ao atokantrano izy, tsy manana fotoana miaraka amin'ny zanany izy, variana mitady vola izy, variana mameno poketra izy, variana mameno trano izy, variana izy mameno vola dia manao trano dia manangona. Dia ny zanany ao kikisany satana dia simba ny fiafarana adidinao zany. Hitsaran'Andriamanitra antsika ny talenta nomena antsika rehetra dia anisan'izany ny amponanao. Anisan'izany ny vady aman-janakao tezao tsara araka ny tokony resy. Sahy miteny ny zanakao ianao, rehefa misy tsy mety ataony dia sahy miteny. Zaro amin'ny lalana tokony alehany izy, aza ekena foana rehefa hitanao hoe afaty azy. Fa sahy miteny, fa fitiavana izany. Raha itsika reto no ataon'Andriamanitra hoe zay tiantsika no atao sy ny sisa tsy miteny antsika mihitsy Andriamanitra, be dia be rehefa maty ohatr'izay. Za anisany. Fa Andriamanitra manakana ny tongotritsika tsy handeha, mananatra antsika. Indraindray mamela ny tanain'andray mpandeha mihitsy hoe verina izy ianao tena hoe reraka tompo fanao ndraiky fo. Efa tady anaonao foana ianao dia eo ianao ataon'Andriamanitra mitodika an'ray dia ohatr'izany ange ny tokony ataon'ny ray aman-dreny mananatra ny zanany zava-dehibe zany. Ary tao anatin'le izy teo ny farany ny zavatra tsara. Zay ny amaranako azy hoe na dia teo ary zany rehetra zany samy nakalesona ny olona rehetra. Tanareo nalahin'i Josefa. Tsy hitanao mihitsy ireo hoe andeha andohalohalika eo anatrehitra tany alohan'io tantara io. Fa samy nahazo lesona daholo hoe tena tsy mety. Jakoba efa nakalesona, zanany nakalesona, Josefa nakalesona. Dia nefa rano nahafinaritra satria nifamela izy rehetrarehetra. Famela teo amin'izay vao raikitra ny tena malefaka.
tomany Josefa dia nanao tena malefaka mahafinaritra ny rahalahy. Tsy maintsy arahantsika koa zany hoe misy fahalemena daholo ny olona rehetra. Io na ny masin-dà farany ambony masin-dà ary ny masim-bavy ambony masim-bavy raha misy zany dia manana fahalemena daholo. Manana ny tsy fihetezany daholo ny olona rehetra ankoatran'i Jesosy ihany. Dia manana ny tsy fihetezany koa ny vadinao, ny zanakao, ny ray aman-dreninao, ny ray nampo aminao. Fa ny zava-dehibe dia hoe hoy Jesosy hoe raha tianareo ny avelan'Andriamanitra eloka dia tsy maintsy mamela ny eloka. Mavesatra be ny nataony fa namela ireo noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Ampianarana koa tsika hoe tsy maintsy mamela eloka ianao. Impiry ny tokony anontany rahalahy koa ny Petera dia impiry any tokony amela dia rehefa ovinany tsy mamela ntsony dia hoy Jesosy sady manome lesona hoe impitopolo impito. Dikan'izay hoe mamela foana ianao na inona na inona. Tsy maintsy mamela ny vadinao foana ianao na inona na inona. Raha tianao ilamina tsara dia izay. Tsy mahazo miteraka lololony hitaniny tsara zany. Tratrako raha riva ihany. Fa mamela eloka ianao. Mamela eloka ny zanakao ianao ny zanaka koa mamela ny ray aman-dreniny ny prêtre koa mifamela izay ny sitrapon'Andriamanitra. Raha izany ny ataonao dia mba azo famelan-keloka amin'Andriamanitra koa ianao. Fa raha tsy mamela ny hafa ianao anisan'izany ny ankonanao dia tsy afaka nantena azo famelan-keloka amin'Andriamanitra ianao. Ary ny farany angamba dia mba mianara manao teny malefaka. Ndao tsika mba hianatra manao teny malefaka. Tiako be mihitsy ilay hoe Josefa no nanao an'ilay. Raha ohatra mantsy hoe Maria efa hoe Maria. Azonareo ohatra zany hoe Maria na Elizabeta. Zany hoe Elizabeta zavatra tsisy dika dia efa mitomany izy vehivavy efe dia normal le. Fa i Josefa prime ministre tany Egypte io resahany io manao teny malefaka amin'ny rahalahiny. Raha amin'ny anabaviny koa dia mahafinaritra tsy maintsy mba ataony riky risera dia any. Fa ny rahalahiny mihitsy misy lesona tian'Andriamanitra tena hoe ny tena olona manompo an'Andriamanitra dia izay tena tsoko malefaka. Aoka ny volombavanao ihany no aranitra be raha lehilahy ianao tongeto fa aoka ny fiteninao tena alefaka. Mila mianatra manao teny malefaka. Jesosy ange tena malefaka. Jesosy malefaka. Hitanareo reny fampianarany mahafinaritra reny hoe mahaivana ny zioga ka mianara malemy fanahy sady tsy miavonam-poa ny lehilahy te hanahaka ny Jesosy dia tsy maintsy afaka miteny an'izany hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-poa. Izany ny lehilahy manahaka ny Kristy malemy fanahy sady tsy miavonam-poa malefaka. Fa ny vehivavy koa aloha izay aoka mba alefaka ohatra ny tananao vehivavy mihitsy ny vavanao rehefa miresaka. Fa indraindray nareo aloha dia tena fanaka malemy, tanana malemilemy, osaosa tsy mazaka eta, fa ny lelanareo fanaka mahery, fanaka matanjaka, tena mavita mandrodana rindrim-be mihitsy. Tena hoe mavita ny vadiny, tena tsy tafetsika intsony ny vadiny, tonga dia voadaka hatramin'ny alika. Satria mahery loatra, manova, malefaka. Vokatry ny fanahy nge dia zany fitiavana, fahalemem-panahy, fahonona. Zany nge vokatry ny fanahy. Raha kristianina antsika dia zany no tokony fiainantsika. Hoy Jesosy hoe ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo zay miakatra. Ilazantsika angamba hoe tena be loatra kosa zany tsy vita zany. Raha tsika aloha tsy vita zany fa raha miaraka aminao ny fanahin'Andriamanitra dia vitanao zany. Raha mihinanao fa manampy anao Andriamanitra dia vitanao zany. Azonao atao zany. Afaka manaiky ny vadinao ianao, afaka tia ny vadinao ianao, afaka mitaiza tara ny zanakao ianao, afaka manaiky ny ray aman-dreninao ianao. Dia rehefa izay no izy dia ho sambatra ianao.